Misaotra an'Andriamanitra indray sika ahafahantsika miaino sy mahita indray an'izao horonan-tsary izao. Izay horonan-tsary entina hitondrana fampianarana, fanoloran-tsaina, fitantanana ara-tsoratra masina. Ahafahantsika tena mitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny Baiboly moa no fitaovana nomen'Andriamanitra ahafahantsika manatanteraka an'izay rehetrarehetra izay. Ary ny Baiboly no fitaovana anankiray natolotra Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny fahendren'ny fanahy masina. Ahafahantsika hitoviza an-tsaina, hitoviza pijery, hitoviza pahalalana eo am-panaovana sy ampanarahan-dia an' Jesosy Kristy Tompo. Marina fa tena takiny zany, satria ny vavaky izay nataon'ny Tompo, ny vavaky ny fanompona nataon'i Jesosy, teniteny mandrakariva ka nanao hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ary le endriky ny firaisana amin'ny Tompo dia nambarany araka ny lazan'i Jesosy azy manao hoe tahaka ny mahiray ao amin'ray ary ny ray ato amiko dia mbo tahaka izany ihany koa izy rehetrareto. Izany no lalana ny antsoin'i Jesosy antsika. Izany hoe raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena, raha ny vavaky ny Tompo no arahina dia tsy azo ekeny ny tolom-bavaky ny Tompo mihitsy ny endrim-pisarahana izay misy eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Raha miteny fiangonana moa zany dia tsy ny anaram-piangonana ny resahako amin'izany, fa ny isam-batan'olona izay resy lahatra natsoin'ny fanahy masina ho amin'ny fanarana andian'i Kristy. Ary izy ireo no mitambatra ho vondrona iray dia antsoina hoe fiangonana izy. Izany rehetra izany mila mitoetra amin'izany isika. Ka ny tenin'Andriamanitra dia milaza an'izany ary tena mafisina ary tsy visaka isika mamerina an'izany, mandra-pialantsika eto amin'ity tany ity hoe ny totalikevitry ny vavaky ny Tompo izay tsy inona akory fa vokatry ny asa lehibe izay ataony dia mitodika amin'le hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Raha vao miala amin'izay izany ny fiangonana dia miala ao amin'ny lalana ny soriton'ny Tompo. Raha vao mikisaka tsy mitoetra amin'izay izany ny fiangonana dia manala amin'ny tenany tsy ao anatin'ny fitariany lalam-pamonjena, ny famonjena ny fanjakan'Andriamanitra izay no tanterahan'i Jesosy ka nampitondrainy tao anatin'ny tenin'Andriamanitra mba hiainantsika. Izany indrindra no mahatery amin'izao fampianarana atolotra izao, mba hitondra antsika ho amin'ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindra hiainantsika ao amin'ilay tena sitrapona petrak'Andriamanitra ny amin'ny hoe fiangonana izay iray eo amin'ny Tompo. Hoy mantsy ny tenin'i Jesosy manao hoe mifankatiavy ianareo ho tahaka ny itiavako aminareo. Izany no hamantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ny mampiavaky ny mpianatry ny Tompo amin'ny mpianatra rehetra izay misy eto ambonin'ny tany dia ity fifankatiavana ity. Raha jerentsika io fifankatiavana io dia tsy mitovy amin'izay ny heverana azy. Betsaka ny miteny hoe ao amin'ny malagasy zany, betsaka ny miteny hoe kolotsaina malagasy zany. Fiheverako a tsy le fitiavana lazain'ny malagasy izy io, na hoe ilay fihavanana no lazain'ny malagasy, fa ny lalana ny zorany ny teny iny dia izao. Ny Jaona 3:10 mantsy ny Tompo nametraka n'iny fampianarana iny. Ny fiandohan'ny resaka dia nandeha aloha Jesosy Tompo a nitondra fampianarana ny amin'ny alalan'ny fanasa-tongotra. Rehefa nanasa ny tongotry ny mpianany Jesosy dia laza ka nanao hoe fantatrareo ve izay nataoko? Raha izaza lazainareo Tompo sy mpampianatra aza nanasa ny tongotrareo no zany ianareo rehetra ihany koa dia tokony mba hifanasa tongotra. Zany hoe endrika nasehon'ny Tompo ho fianarana entin'ny apôstôly miaina amin'ny asa fanompona izay atolotra azy dia ity atao hoe fifanompoana ity. Nambara mantsy Jesosy hoe zay te ho lehibe aminareo a aoka izy hanompo. Ka le fitiavana zany, satria tahoarinan'io izy no nilazan'izany, nanangana ny fanasan'ny Tompo Jesosy dia nametraka ny didim-pitiavana. Mazava loatra zany fa le fitiavana dia mitodika amin'ity fanompoana ity. Na maromaro koa dia hoe fifanompoana ity. Ny olona tena atao hoe ity zany dia manana ny sainy fanompoana, manana fanoloran-tena hanompo ny rahalahiny, ny anabaviny, manana fanapahan-kevitra fa amin'ny androm-piainany rehetra dia hanompo izy.
isantareny zavatra nitsiny tompo tao anatin'io fampianarana io mantsy lay hoe nyteniny sasany aloha zay mba eo amin'ny akavianao sy eo amin'ny ankavananao ao eo anko petera la efa napetraka hoe izy no ametrahana ny fiangonana zany rehetra zany de niteraka savoritana fiovaovansaina teo amin'izy ireo ka nda tonga saina an'ireo laza hoe ay misy ambony zany misy ambany zany oka ho azosika fa izay mihitsy no antony natongavan'ny tompo teto ambony tany ny andrava hamotika izay endrim-piavahana izay ny fisiny ambony sy ny ambany eo amin'ity toerana entina zay anompoana an'Andriamanitra ity ho azavaitsika be deaibe zany ao arinao fa milohan'izany aloha de andehantsika hivavaka ametraka izany eo anatrehan'Andriamanitra fanay masino ampianaro zay ay ame voninahitra n'le ray ay ankalaza ny Kristy Jesosy eto am'izao fiainana zao fa Jesosy Kristy tompo de efa nilazaka nanao hoe ary efa ho ankalazaina eo aminy aho izany indrindra no antony zao fampianarana nandrano anay zao ny mba entina ankalazana ny Kristy amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainana rehetra amin'ny momba azy rehetra mba iombonany amin'ilay tenin'ny tompo sy raisana ao anatin'ny fitiavany misaotra Jesosy eo ny rehetra zay miaino sy mahita kosa ka sy ho amin'ny fahasoavanao mba ho tamiteraka ao amin'ny fiantsonao azy amin'ny anaranao Kristy Jesosy amen. Andehara hojerentsika amin'izay ny fotokafatra izay zorantsika amin'izao andro zao ny fotokafatra amin'ity ndray mandeha ity de hoe endrika filazantsara toinona no fitory amin'izao andro zao avy aizany ny poirany na ny angany de ahoana no ahafahantsika milaza azy ankehitriny mazava fa ny baiboly tsy taka ny zavatra hoe nilatsaka fotsiny de zay fa ny baiboly de nisy tantara ny angany foana mba ahatongavana teo amin'ny tanjona zay tena nilaina ka raha filazantsara ny resantsika de tsy maintsy manomboka hatrany ampiandohana zay efa nentina teto foana hatray fa de ho jerevantsika amin'ny fomba hafa ndray izy amin'ity ndray mitoraky ity tsy mizany fa ny Genesis 3:5 ovakitsika ihany le izy mba ahafatsika mahazo azy tsara ndrao de ho azosika tsenjery le izy mivaky toy zao le izy amin'ny anaran'i Jesosy tompo de ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy tongany izay no totalikevitry ny teny atao hoe Genesis 3:5 ho jerentsika daholo areo hoe mitodika amin'ny lafininina daholo zay teny zay ny voalohany aloha araky le fandraisantsika dray de hoe mitodika amin'ny lafiny olona izay teny zay mazava loatra fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Adama tojo fahalavona teto le fahalavona tiana resana de hoe niala izy tao amin'ny lalak'izora ny programan'Andriamanitra ny programan'Andriamanitra zay nisy azy de programa mpamoronana zay nisy any Adama tao amin'ny famoronana io ny lazana taminy fa mitera mameno ny tany izany hoe ataovy fa omena fahefana ianao ary amin'ny alalanao no ataoteraka fitombon'olona eto ambony tany ary olona mitombo itovy aminao tamteraka olona manana sy mahalala ny programa nasako ka olona vonikana tanteraka zany amin'ny androm-piainany rehetra zay zany totalikevitry lay afatra nampitondraina any Adama marina fa tsy tao anatin'ny programa mpamoronana ny fahafatesana fa ny fahafatesana de programa niditra ankery teo amin'ilay programa mpamoronana tamin'ny alalan'ny Adama ka tonga nahazo ny olombelona rehetra nanomboka tamin'ny fotoana iny miresaka fahafatesana eto de le fahafatesana hoe tena olona maty alevina ny epasana izay resako zay maro mantsy ny endrika io fahafatesana io avendrara fa olona ity dadavina ity rehefa niodina ny soratra masina nandroso ny tantarany baiboly dia voalaza tamin'ny andro anankiray tamin'ny alalan'ny fiantsona le lehilahy atao hoe Abraham de nilazaina tamin'izay fotoana zay tamin'ny fomba roa ka nilazana manao hoe avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany ohatra to milaza olona anankiray zany hoe isy olona anankiray hipoitra
amin'ny alalan'ity abrahama ity marina fa mbola tao anatin'ny famombana tanteraka izy mivady tamin'io fotoana io ary tamin'ny fa 100 taonana izy vo nanomboka nananjanaka teo amin'ny fiainandeha isaka zany fa lay fanekena zay ny fanaovan'andriamanitra taminy de fanekena tao anaty famombana tanteraka zay ny ray ary ny faharoa tao amin'ny abrahama tao ny Genesis 7:10 de milaza fa isy mpanjaka ivoaka avy amin'ny taranakao. Roa zany ny lalana avy amin'ny taranakao, isy olona ray potra avy aminao ho fitahiana ny firenena rehetra ary isy mpanjaka ihany koa ivoaka avy aminao. Tsy voalaza aloha hoe le olona ray potra ihany ve ny mpanjaka, tsisy nahafantatra zany na i abrahama aza tsy nahafantatra an'izany fa de napetraka andriamanitra le izy ka de nanantena fotsiny zao i abrahama fa ho tamteraka aminy zany rehetra zany ka de no amarinina izy tamin'izay finoana zay. Nisy fotoana moa teo amin'ny fiainan'ny abrahama no hitakiny tamin'andriamanitra hoe ianao nampanantena fa isy taranaka ny fananana rehetra efa vovory reto tolotolo no andanan'ilay taranaka fa iza le izy de naniraka ny anjely moa andriamanitra de laza hoe raha avy ny taona toy zao de hiteraka sy ampinono isara. Fantatsika tsara zay apetrako teo aloha ny momba ny abrahama fa ikisaka ndraitsika amin'ny lehilahy anankiray atao hoe Mosesy de natsoan'andriamanitra hanafaka ny taranaky abrahama rehefa lazaina tamin'ny abrahama hoe efa 100 taona de ho andevony amin'ny firenekafa ny taranakao. De rehefa natsoana Mosesy ary rehefa hifarana ny vanim-potoana ny asan'ny Mosesy teto ambony tany de nisy afatra nampitain'andriamanitra taminy. Olona mantsy ny resakitsika ary olona no tadavitsika ao anatin'ny soratra masina io araka ilay voalaza ny Genesis 7:7-10. Ozy izy ny voalaza ao amin'ny Deutéronomia 7:12 eo amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 7:12. Ovakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mpamonany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangany Jehovah-Andriamanitra ao anao, izy no ho henoinareo arak'izay rehetra nangatahinao tamin'ny Jehovah-Andriamanitra ao tao Horeba tamin'ny andro ny voriana hoe aoka tsy hiaino ny feon'i Jehovah-Andriamanitra intsony aho ary aoka tsy hahita izany afo lehibe zany intsony aho fandrao maty. De hoy Jehovah tamiko, tsara ny teny zay nolazaina, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahinao tahaka anao ka ataoko ao ambavany ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Amen. Vanim-potoana ny ainan'ny Mosesy tamin'ny fotoan-tsarotra zany vanim-potoana zany. Rehefa nitondra mandrakariva ny afatra Jehovah Mosesy, zay mampaminany azy, mpitondra ny afatra Jehovah zay natao hoe mpaminany, dia nandany olona zay tsy eo amin'io Jehovah intsony. Zay ry Mosesy tsy araka ihainonao amin'io Jehovah intsony fa aloha ianao no mihaino azy de ampitao aminay fotsiny zao le teniny fa zay teny rehetra lazay ny vavan'i Jehovah dia ataonay. De tao anatin'izany safotofotony zavatra be zany i Mosesy no lazany Jehovah sy nampahereziny ka nataony manao hoe aza kitaitra Mosesy azakivony amin'ny zavatra zay mitranga ianao Mosesy fa izao tsy ho verimaina akory ty asa zay nataonao ty, tsy verimaina zay misasaranao, tsy verimaina ny afinao ny ditra sy ny amafisandohany reto firenena reto fa indray androany de ho atsangaka ao anatin'io firenena io lehilahy iray tahaka anao. Am'izay fotoana zay de ampitoeriko ao ambavany indray ny teniko de izy indray no enona. Zany hoe am'izao vanim-potoana zao aloha de ianao no inonony zanak'Israely, ianao ary ianao rery no afaka mitondra amin'ny teniko satria ianao no novidiko, de ianao rery no afaka mampita hafatra ho an'ny zanak'Israely ary ny zanak'Israely de efa nomaniko satria noforoliko firenena io tamin'ny alalan'ny Abrahama mba hanaiky ny hafatra rehetra izay nampitondranao. Ka ny zavatra zay nentinao de mahasoa ny firenena io am'izao andro zao. Ny zavatra zay nentinao no ahatanteraka ny firenena io ho amin'ny fizorana ho amin'ny lalany programanasako. De aza malahelo ianao fa ianao andeha ho vody any amin'ny razanao amin'ny fiadanana fa ao arinao kosa dia ho atsangaka io rahalahy io ao amin'ny firenena io ary izy indray no enony zanak'Israely. Ny onona ny fony Mosesy, faly Mosesy tsy verimaina zany ny asako,
fa na izany ary mosesy de mitady any manao hoe jehova mba hampahitaony voninahitra ao aho fantatsika tsara ny tantara fa nataotaonakelaariky ny aram-bato mosesy de nitadokonan'andriamanitra tamin'ny tanina de avy eo nahita azy ny tena tiany mosesy lazaina de zao ampahitao ahy io e mba atoroy ahy io e no every mosesy mantsy fa amin'io vanim-potoana io zay tao anatin'ny vanim-potoana ny aina nitaraka tamin'ny zanak'Israely de ao le lehilahy kanefa ny andriamanitra ny teny azy hoe ny voko sy ny voninahitra fotsiny no hitanao zay midika zany sa ny teny tamin'ny mosesy hoe aza matahotra ry mosesy aho fa ny fahitanao ny voko de fa antoko raha lehibe fa tsy maintsy ho tonga io lehilahy io ary efa ho tonga io lehilahy io de hitondra ny tenika izy no enonareo mantsy ny zanak'Israely nampitainy mosesy tamin'ny zanak'Israely zany afatra zany rehefa nandeha ny tantara ny odina ny taona sy ny volana teo anatrehan'ny zanak'Israely de tonga indray ny tantara hitatsika zany ao amin'ny tantarany Balama sy Balaka ty mpanomany anankiray ty de nasaina ary nokaramaina hanosina ny zanak'Israely rehefa nokaramaina hanosina ny zanak'Israely izy dia zavatra hafa no nitranga satria ny antony de satria Andriamanitra no nametraka ny teny tao ambavany hojerentsika izay teny zay ao amin'ny Nomery ny toko 420 Nomery ny toko 420 ary ny andininy 720 zao lazainy ty olona anankiray atao hoe Balama ity izay nantsoina hanosina ny zanak'Israely ny andininy 720 hoy ny teny amin'ny anaran'ny tompo hoe hitako izy nefa tsy ankehitriny tazako izy nefa tsy akaiky misy kintana miseho avy amin'ny Jakoba sy te hipanjakana miposaka avy amin'ny Israely ka mandrava ny sisy tanin'ny Moaba ary mandringana ny bitabataba rehetra amen ny hoe hitako izy nefa tsy akaiky tazako izy nefa tsy akaiky misy kintana miseho avy amin'ny Jakoba sy te hipanjakana miposaka avy amin'ny Israely tsy nakory zany fa ny fivoaran'ilay fitadiavan'ny Genesis toko 7:5 olona no lazaina tao amin'ny Abrahama isika teo isy mpanjaka ivoaka avy aminao ary avy aminao no hitahinany firenena rehetra nisy teny lazaina tamin'ny Mosesy ao amin'ny taranaka ao amin'ny rahalahinao no atsangako indray ary ao no avy aminy no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany tato amin'ny Balama de neny mazava mazava le resaka ka nalazana hoe misy kitana hipotra avy amin'ny taranaky zanak'Israely miamivoatra zany ary miamivoatra zany lay fahazavany fahatanterahana zay nisy ao amin'ny Genesis toko 7:5 lay mitady olona anankiray miahita miampetraka le izy marina fa jentilisa ity ny laza azy tao amin'ny Nomery ity tsy tao amin'ny taranaky ny zanak'Israely io fa avy amin'ny jentilisa no nitondrany zany afatra zany hitako izy nefa tsy ankehitriny ary tazako izy nefa tsy akaiky hitatsika fa mivelatra lay afatra satria ny tenenina tao amin'ny Abrahama hoe ny firenena rehetra ity tanjona hahatongavan'ilay olona ity tao amin'ny Adama de voalaza fa miteraha mameno ny tany dika an'izay tsy nisy saim-panavana tany am-piandohana ny asa mpamoronana fa nohony ny fahalavona de ny anikatona ny sehi-piasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fireneny samihafa mba hatateraka azy ka mazava fa ny zanak'Israely aloha no hitodiny laminy programan'Andriamanitra manontolo eto amin'izao fiainana zao rehefa nandalo indray ny fiainan'ny Balama ny afatra de niditra ary nahita lehilahy anankiray atao hoe Davida tao amin'ny Davida ihany koa de vao maika nitoetra le izy satria raha tato amin'ny Balama de hoe ny te himpanjakana miposaka avy amin'ny Israely ny Israely de mazava loatra fa taranaka 12 ny zanaky Jakoba zay miteraka ny firenena atao hoe Israely no anaratra ary rehefa tonga ny fizarana ny andraikitratritra teo amin'ny firenena io de nisy ny fanjakana lay mpanjaka hitondra ny zanak'Israely amin'ny firenena azy
de voalaza fa tao am joda no nitoeran'izay mazava fa nitsodrano ny jakoba no nylazan'zany ka ny teny manao hoe ny tem-panjakana de tsy ala am joda araky le nylazan'ny balama de fantatsika zany fa taony ny ainga ny fifidianana ho mpanjaka de teo davida lay mpanjaka lehibe teo amy zanak'Israely io mantsy Andriamanitra raha nifidy azy nahita olona araky ny foko aho zay anao ny sitrapoko rehetra asan'ny apôstôly toko 7:12 no mitatitra atsika an'izany zay anao ny sitrapoko rehetra raha mahatsiaro ny Genesis toko 1 de nilaza Andriamanitra tamin'izany teny zany hoe olona araka ny endriko sy ny tarehiko aty am Davida zany izy vao mazava hoe ahoana ary le olona araka ny endrika sy ny tarehin'Andriamanitra ay mazava le izy fa olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra de Davida io natsona io fantatsika tsara ny tantaran'i Davida fa natomboka teo amin'ny Goliaty zany no nanaterahany Davida zany sitrapon'Andriamanitra rehetra zany ary fantatsika teo amin'ny fiainan'i Davida rehefa mamaky ny baiboly isika ny tantaran'ny Samuela faharoa sy ny sisa ny mpanjaka ary ny bokin'ny tantara de mahafantatra fa nanatanteraka an Tsipriny izay nolazaina sy nampitaina taminy amin'ny afatry Jehova Davida tsy nanao ny sitrapony izy ary raha nanao ny sitrapony indray mandeha izy ary saika hanao an'izany indroa ny voalohany de tamin'ny alalan'ny Batseba ary ny faharoa de tamin'ny alalan'ny Abigaila nampatsy azy hoe or Davida sao de diso hevitra ianao fa tsy natanteraka ny adinao any ny antom-pifidiananao sy nasoranao mpanjaka fa natanteraka ny sitrapony Jehova de niala tamin'ny fahatezerany Davida rehefa tao amin'ny Oria indray izy Batseba dia nampatsay azy natana fa diso izy ka rehefa diso de nifona sy nibebaka Davida ary raha nisy zaza nipotra raha avy amin'iny toera fijanganana nataony Davida tamin'ny Batseba idy ka tonga tamin'ny fahafatesany io zaza io raha narary le zaza de nifadihanina sy mipetraka tamin'ny lamba malailay sy ny lavenony Davida fa rehefa maty kosa le zaza de hoy Davida hoe izy no Jehova avelao izy anao zay sitraky ny fony hitatsika fa nanateraka ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka Davida ary teo natrehan'ny zavatra zay nataony sy ny fankatoavan'Andriamanitra izay rehetra nataony Davida de nisy teny ao zay voalaza ao amin'ny Samuela faharoa ny toko fahafito Samuela faharoa ny toko fahafito vakitsika amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 Samuela faharoa ny toko fahafito ny 12 ka hatramin'ny 12 ary rehefa tapitra ny andronao de odimandry any amin'ny razanao ianao de atsangako andimby anao zanakao zay aterakao ary ampitoeryko ny fanjakany de io no anao trano ho an'ny anarako ary izao kosa ampitoetra ny seza fiandrianany fanjakany ho mandrakizay zao rainy ary izy ho zanako raha manao zay meloko izy de anariko amitsoraka azy ny olona sy ny kapitry ny zanak'olombelona nefa ny famondram-poko tsy mba hiala aminy tahaka ny nanesorako zany tamin'ny Saoly zay nesoroko teo alohanao ary ny taranakao sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao mandrakizay ary ny seza fiandriananao hitoetra mandrakizay amen tamin'ny alalan'ny Davida indray no nisehoany zany fitadiava taranaka zany hoe avy amin'ny taranaka Davida no ijoroany ny fanjakan'Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy lay Jehova Andriamanitra no ampitoetra an'io fanjakan'io mpanjaka io tsy olona tsy safidiny fa Andriamanitra mihitsy no ampitoetra azy izay le programa mpitadiavana de izay lalaiky izorana lay hoe fitadiavana olona napetraky ny Genesis zay erany teo am Davida lay hoe ho ampitoerin'Andriamanitra ny fanjakany ary Andriamanitra no hanendry azy ka ametraka azy eo de mipetraka mihitsy ny teny ka manao hoe ny seza fiandriananao hitoetra mandrakizay tsy anapataperany zany tsy farany zany eo am'le teo ambony teo de laza hoe ny zanakao nanao trano ty vanim-potoana ty matsy teo am'le vanim-potoana naniriny Davida hanao trano an Jehova hitany mipetraka tany amin'ny tranon'lay io
le fiaran'ny fanekena de zay zaho izy mipetraka amina trano tsara tare kanefa ny fiaran'ny fanekena ny anatin'ilay mivezivezy ka andeha hanao trano ho an' Jehova zay ny voany zany teny zany teo natrehany Davida de nanatamiteraka an'izany Andriamanitra ary mazava loatra fa i Solomona zay zanany teo no nanao ny trano kanefa Solomona de maty ady ny seza fiandrianana nefa de laza fa itoetra mandrakizay zany hoe tsy anapahataperana dikan'izay mbola tsy Solomona ilay olona no fidiana niala tany amin'ny Genesisy voalohany lazaina tamin'ny Abrahama no tenenin'ny Balama ary nampitaina tamin'ny Davida teto hoe itoetra mandrakizay rehefa lasa ny tantaran'i Davida nangina de nanomboka nazava le izy nanomboka nitoetra ho azo tsapahitanana lay afatra raha ny mpaminandray no jeresika ao amin'ny vanim-potoana de isintona ray tsika na roa ao anatin'izay ohatra zay nampitondraina ny Isaia ny toko 7 ny 15 ny toko 7 ny 15 izao ndray ny lazany azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa zaza no teraka ao antsika zazalahy no omeny antsika ary ny fanampahana de ho antsorony ary ny anarany atao hoe Mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrina ny fiadanana 15 ny androsoan'ny fanampahana sy ny fiadanana de tsy anapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakana mba ampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay ny fahasarom-piaron'i Jehova tompony maro no ahatanteraka izany amen ny zara roa le afatra nentin'i Isaia ny afatra voalohany de le hoe zazalahy no teraka ao antsika izy no omena antsika de milaza ihany koa moa any amin'ny andin-tsoratra masina sasany manao hoe ny virjina de hiteraka zazalahy raha dinihana zany zay de mazava ny lalana izorany sitrapon'Andriamanitra mazava izay rehetra no lazain'Andriamanitra hatrany am-piandohana zay nolazaina tao amin'ny Genesisy tamin'ny Adama no azavaina tao amin'ny Abrahama no azavaina tao amin'ny Mosesy bebe kokoa nambara sy nampitondraina afatra ny jinitolisa tamin'ny alalan'ny Balama tamin'ny alalan'ny Davida no nampanantenana ny zavatra rehetra ary eto Isaia de nanohy ny filazan'i Davida le hoe isy fanjakana hipotra androsoan'ny fanampahana sy ny fiadanana fanjakana zany resaka zany ary mandrakizay io zavatra io isy fiadanana tsy anapahataperana zany hoe fanjakana mitoetra araky ny sitrapon'Andriamanitra fanjakana atsangan'Andriamanitra ka Andriamanitra no mitantana ary anatamiteraka io fanjakana io nanomboka nazava ny zavatra rehetra ary niodina tamin'izany daholo ny afatra rehetra nampitondray ny mpaminany mazava fa ny zanak'Israely ndraindray nitoetra ndraindray tsy nitoetra tsy hojerentsika say satria olona ty dadavina ity nandeha niodiny zany faminaniany zany ny ampita sy nandeha tamin'ireo mpaminany rehetra tsisy tsy niteny ny atongavan'ity olona ity ireo mpaminany rehetrarehetra eo ka rehefa nilazany zany ireo mpaminany rehetrarehetra eo de tonga ny vanim-potoana olona ny dadavina de tonga ara ny vanim-potoana zay tsinona fa ny vanim-potoana zay tato amin'ny lazaina hoe testamenta vaovao zao ny lazan'ny testamenta vaovao azy ary ny testamenta vaovao no afaka nanambara sy nylaza izany sitrapon'Andriamanitra any olona ny dadavina hoy izy liko toko voalohany 1:3 zay afatra ny tanjozotra nakany ady ary tsy tapaka mihitsy zay lafa fitanjozotra ny afatra avy an'izay hoy ny voalaza liko voalohany toko voalohany 1:3 hatramin'ny 7:30 ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany de ataonao hoe Jesosy izy no lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra ary Jehova Andriamanitra no miazy ny seza fiandrianan'i Davida rainy ary anjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy anapahataperana amen
tsy no resaka zay ny fanaovan'ny anjely tamin'ny Maria io fa famitinana fandravonana ireo afatra rehetra nandeha tao amin'ny testamenta taloha iray manontolo na vohitra tamin'ny fehezany teny fohy vitsy a ny zava-boalaza rehetra tany hoy mantsy le voalaza hoe itoejazy ianao lazaina tany ampaminany zany zay virjine izy ny anarany de atao hoe Jesosy voalaza teo fa mahagaga andrinany fiadanana sy ny sisa izy lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny sendra fiandrianany Davida rainy zay le programa anazy ary hanjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy ho mpanjaka izy ary le fanjakany tsy anapataperana reo afatra rehetra zay voalaza nanomboka hatrany ity voalaza ity hatrany amin'ny Abrahama nazava fa isy mpanjaka tao amin'ny Mosesy nazava fa isy mpaminany ihany koa hitondra afatra mitovy amin'ny Mosesy lay afatra nentin'ny Mosesy de mazava fa ny ampahafantatra ny zanak'Israely fa Jehovah no Andriamanitra ny zanak'Israely ary zany mbola hitoetra atao amin'ity olona zay atsangana avy ao amin'ny rahalahiny ity de izy indray no hoenoiny ny zanak'Israely de tsy iza fa lay atao hoe Jesosy izany rehetra zany nazava le izy ary zay na tonga ny Maria tamin'ny fomba tsotra tamin'ny fandresen-dahatra tsotra tsy nisy rapitaina ny fandresen-dahatra teo amin'ny Jehovah sy Mosesy ary ny anjely sy Maria de hafa mihitsy neny Maria teto tao amin'ny Jehovah sy Mosesy izy ady hevitra be za tsy mahay miteny za meda fiteny za zao hoe za makaroa fa resy latra ihany Mosesy ny andeha rehefa avy eo fa neny Maria nazava tamin'ny fotsiny le programa zay programa nasa nipetraka ao amin'ny taranaka zanak'Israely de tonga de nilaza fotsiny zao Maria hoe ity ny ankizy vavy ny tompo aoko tanteraka amiko arak'izay ny lazainao zany hoe tiany Maria lazaina de zao contrat io manaiky aho ary anisy niny contrat ary vonina aho ny ho tanterahina amin'ny alalan'ny fiainako ny programan'Andriamanitra inona ny programan'Andriamanitra mitady olona de indro ary fa tonga le olona tonga teto ambony tany le olona atao hoe Jesosy rehefa teraka izy mazava loatra fa ozy izy ny anjely teny an-danitra ozy izy ny magy jentilisa ihany koa reto magy reto miteraka azy le teraka ho mpanjaka anjiosy ary ny anjely teny an-danitra de ngira fa tonga ilay mpanjaka zany hoe laza na ny jentilisa na ny anjely zay nresaka tamin'ny mpiandrony sy nira teny an-danitra fa ino tanteraka finalize zany hoe lasa tonga hita maso ilay afatra fitadiavan'olona ny aingy avy any amin'ny Genesis toko 7:25 de zay natonga ny Jaona nanambaraka nanao hoe lay teny tonga nofo zany hoe lasa hita maso lay teny ny fandimby ino tonga hita maso nofo amandra izay teny zay ankehitriny de tonga Jesosy io lay olona dadavina io lay olona izay hoenona hoy zanak'Israely fa tamin'ny vanim-potoana manahoana no hoenona azy mbola tsy fantatsika io satria mbola tsy voalaza hatreo am-piandohana fa ny zavatra hita maso fotsiny aloha sy ny zavatra azo lazaina de ity rehefa tonga teto ambony tany Jesosy ny mission de mitovy amin'ny eny Mosesy ny ampahafantatra n'Andriamanitra Mosesy raha nampahafantatra hoe Jehovah no Andriamanitra Jesosy kosa rehefa tonga teto ambony tany nylay teny tao ambavany nampanentana tamin'ny Mosesy ao ambavany ray ny teniko le nilazaina tamin'ny Davida le nilazaina tamin'ny zavatra rehetra de hoe raha indray io Andriamanitra io nitondra an'io fampahafantaran'io ombeny Jesosy ary ny asa rehetra zay nataony Jesosy de nanamafy ary nampahafantatra tamin'ny zanak'Israely fa ray no anaran'ilay Andriamanitra toriko sy ampianariko anareo io ray io le Andriamanitra ny famoronana satria ozy izy ao amin'ny Jaona 7:20 manao hoe misy voninahitra zay nirahako nanana taminao fony mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao Jaona 7:20 izy no milazan'izany tena mafy Jesosy fa le raha nilazaiko amin'ireo ombeny ange ka le Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra tany am-piandohana ray no anarany maro ny fomba nilazany Jesosy an'izany na ny ady hevitra teo amin'ny apôstôly raha de maro raha ny teny ny apôstôly ampahafantarao anay le ray tsy olana raha andeha anao ka mbola verina haka anay indray tsy problème aminay zany fa ampahafantarao anay aloha le ray de ozy Jesosy hoe
mino na dia noho ny asa ihany asa zay midika ny tenin'ny tompo fa io asa rehetra zay nataon'ny tompo teto ambonin'ny tany io nanadiomiboka nampahiratra ny jambo nampaladiny marenina nampitsangana amin'ny maty sy ny sisa sisy ireny asa lehibe ireny vokatry ny zavatra nataon'ny tompo sy ny teneniny rehetra ireny raha nyresany tamin'ny Filipo apôstôly dia tsy inona fa fanambarana ary fampahafantarana an'le ray zany fampahafantarana hoe ahoana moa zany hoe io lay Andriamanitra io lay Andriamanitra mitoetra eto amin'izao tany zao hitantana n'izao tany zao io lay Andriamanitra hamerina programa amin'ny alalako za Jesosy ka izy no Andriamanitra zay tokony hoe noho ny zanak'Israely aloha voalohany indrindra satria tonga teo amin'ny zanak'Israely izy Andriamanitra tonga nofo ty Jesosy ty mantsy ary ao aminy toerany hafatra sy ny fomba n'Andriamanitra rehetra arak'ilay voalaza tany aloha hoe ho ao ambavany indray ny teniko ninona natao ny tompo dia nilaza foana ny tompo fa tsy manam-boninahitra amin'izany aho fa ny ray no ankalazaina eo amin'izany asa atao zany tsisy voninahitra ny hoeverin'ny tompo ho tazomina mihitsy fa ho an'ny ray nanoloana ny zavatra rehetra ny tranga izy dia matetika nivavaka izy ka manao hoe misaotra anao araiko fa raha izaho dia fantatry fa miainao mandrakariva inao fa tsy naingy tsy noho ny amiko fa noho ny amin'ny retolo reto ny zanak'Israely io resahana io mba inona azy nandeha tany amin'ny Samaria Jesosy nilaza ihany koa ny amin'ny Andriamanitra ray zany hoe ny teny rehetra zay nataon'ny tompo dia manambara ny amin'ny Andriamanitra farany ary izy amin'ny Genesis 17 ihany toko 7:20 dia nilaza ihany hoe mankalaza ny tenanao amin'ny tenako tsy inona fa lay fitsanganana amin'ny maty io hoe atsanganao amin'ny maty aho vita le programa tanterako ny zavatra rehetra ka dia tonga amin'ny vanim-potoana fananganana amin'ny maty amin'izay tsika izao le tena famerenana amin'ny laoniny ny programa araka le tenao hoe izaho no ametraka azy eo amin'ny lamina sy ny programa rehetra izay toerana zay zany le zavatra rehetra mamaly re ve izay zavatra zay io nataon'i Jesosy io mamaly ve le izy teto ambony tany nanao ny fahagagana samihafa io mamaly ve le hoe izy ndray no enona ny tompo dia mbola tsy resy lahatra le tompo tany an-danitra tany ny amin'izany le tompo tany an-danitra tany dia mbola tsy afaka mihitsy ilaza fa atreo no fanambarana ny hoe fiainona izy na dia nilaza ary ny tompo sy nampianatra ny vavaka le vavaka nampianarin'ny tompo io dia nilaza manao hoe rainay izy any an-danitra mampahafantatra izy fa ao le Andriamanitra ilay iray ho tonga anie ny fanjakanao zay hatrany amin'ny fandohana sy ny famoronana dia mipetraka foana le hoe ny fanjakan'Andriamanitra atao anie sitraponao ny ety atany tahaka ny any an-danitra izay le endriky ny fanjakan'Andriamanitra napetraka tompo tao anatin'ny vavaka zay nasainy nataon'ny apôstôly fa ny zavatra tokony isy eto ambonin'ny tany le rafitry ny fiarahamonina tokony isy eto ambony tany eo amin'ny zanak'Israely indrindra dia hoe tahaka ny endriky ny fanekenan'Andriamanitra tany an-danitra na any an-danitra no tokony endriky ny fanekenan'Andriamanitra eto ambony tany zay kely totalokevitry ny vavaky ny tompo e so tsika manadino fa tokony hitovy endrika tanteraka ireo ho tonga ny eny fanjakanao ny ety atany tahaka ny any an-danitra ho ray ny fanapahana misy any an-danitra any ary le fanapahana any an-danitra any dia mahatanteraka ny eto tany any koa zay zavatra zay no tanjona nanomezan'Andriamanitra ny lalàna tamin'i Mosesy zany hoe totalokevitry io lalàna io zany dia zao amin'ny fotoana katoavany zanak'Israely n'io lalàna io dia mitovy amin'ny fanapahana any an-danitra zany hoe Andriamanitra manapaka any an-danitra Andriamanitra manapaka ao amin'ilay QG misy azy ao an-danitra ao dia mitovy amin'izay endrika izay ny ety ambony tany zay ny tanjona ary zay ny antony lazana tamin'i Mosesy tena nanangana ny tranolay izy ka nataon'Andriamanitra hoe Mosesy tandremo ange fa ataovy sy atsangano tahaka nahitanao azy taty an-danitra nasehonao taty an-danitra nanehonanao azy lay ho atsanganao any ambany any azika le izy teny izay mihitsy le lahy mary teny izay le programa ampitovizina tanteraka amin'le endry ny tany an-danitra ny endrika napetraka eto ambony tany tsy inona fa le fiaran'ny fanekena sy ny tontolo ny tempolo zany resaka zany mitovy eo amin'le vavaky ny tompo zay naravy ny tompo tambavaka zay ho tonga ny eny fanjakanao ny ety atany tahaka ny any an-danitra iny le nilazaina tamin'i Mosesy ataovy tahaka an'le nahitanao azy taty iny ihany ty mbola ao anatin'ny sain'ny tompo ity tsy inona
fa hoe andriamanitra any an-danitra manapaka ao amin'ny lanitra ilay manontolo lanitry ny lanitra ao de tahaka amin'ny fanapahan'andriamanitra any no fanapahany ihany koa eto sady andriamanitra any an-danitra izy no andriamanitra eto ambony tany ao amin'ny zanak'Israely izay ny tanjony tokony ho asika tsara zany zay fa izay ny antom-pahatongavan'ny tompo ny anambara sy amerina tanteraka amin'ny fomba miavaka any hoe raha io mpaminany Mosesy nitondra ny fahampahalalana an'Andriamanitra Jehovah no anarany de mpaminany koa ty Jesosy ity hitondra ny fampianarana hoe ray indray no anarany vitan'ny tompo zany rehetrarehetra zany ary no tanterahany zany rehetrarehetra zany de teo no niorenan'ny programa tao amin'ny Kristy hojerentsika aza hoe ahoana ny tena endrika nisy ona sy nataon'Andriamanitra ny amin'ity hoe namerenana amin'ny laoniny ny fanjakan'Andriamanitra ty ahoana ny endrika io de inona ny totalikeviny aorianan'izay tsika de mahita fa hoe izay mihitsy ilay atao hoe filazantsara na vaovao mahafaly